Mahakasika ny raharaha famonona olona teny Ankatso dia tonga Nitolobana teny amin'ny polisy pirenena ilaina vandoza tamin'ny androany ariva teo. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovy hatrany ny abonneo amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny toy ny raharaha izay nahafaty any Anderson no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia ndao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Irisko bentanana izay tsy lany tao Antsiradava mibodo fananany commune sy fitaovana maro fa jerem-potsiny. Raha tsy hivina ny tantara dia inga Irisko izay kandida Irmara izay nahazo vato 7,7 isanjato noho ny laniny tribunal administratif Mahajanga tamin'ny fifidianana farany teo iny. Na efa hita baribary aza ny safidim-bahoaka izay niantefa atany amin'ny Ferdinand izay nahazo vato 7,2 isanjato. Nisy nihetsika fitakina ny rariny sy fampanjakana izay tena safidim-bahoaka nampiakatra ny raharaha tamin'ny fitsarana maefa ihany koa i Ferdinand izay kandida tsy miankina sady tsy manohitra fanjakana. Nomeny fitsarana rariny izany fangatahana izany ka nivoaka ny didy izay mametraka any Ferdinand ho bentanana voafida ao Antsiradava ny volana Jona 2024 teo raha efa niasa sy nanao asany bentanana inga Irisko izay tsy lany bahoaka. Mamy ny seza ary mbola tsy te hiala ity farany ka nohoentiny nanaraka azy ny fanalahidiny Brown commune sy ny tombokase maro moto sy ny sisa. Nitondra raharaha teo anivon'ny fitsarana i Ferdinand nahazo ny rariny ihany koa nahazo ordonnance nahafahana nanokatra ny trano sy nampandeha ny raharaha teo anivon'ny commune. Ankehitriny tsy maty volavon-kibo ilay bentanana izay tsy lany bahoaka sy ny ekipany ka mitady hirika hanakorontana ny bentanana Ferdinand izay efa manao ny asany. Toetsaina tsy mendrika ny maharay aman-dreny sy ny maholobe an-tanàna hoy ireo vahoaka ifotony izay mitaky ny hampanjakana ny rariny hatrany ao amin'ny tanàna misy azy ireo. Midika izany fa tsy mahazaka resy izany ireto kandida izay tsy lany bahoaka tany Antsiradava distrikany Bealanana ireto. Any mandry tsara indray $700 ka hatramin'ny $700 ny vidin-drano izay tsy azo antoka ny fahadiovany. Tsy maraka intsony ny famatsin-drano avy amin'ny orinasa jirama ao mandry tsara ao. Voatery manao vovon-drano any mangarahara ny mponina mba ahafahana miaina misotro sy misasa. Tafakatra hatrany amin'ny $700 ka hatramin'ny $700 ny vidin-drano amin'ny barika mavo. Rano tsy azo antoka ny fahadiovany no izy tsy misarona kanefa any mangarahara no manao ny maloto ireo mponina izay mandidina ny renirano. Manaitra ny fitondram-panjakana sy ireo tompon'andraikitra arak'izany ny vahoaka izay nametraka fitokisana amin'ny solombam-bahoaka misa roa ao an-toerana mba ahafahan'izy ireo misitraka ny zony isitraka rano fisotro madio izay mba hialana amin'ny rony karazana aretina maro isan-karazany izay mety ahazo ireo mponina vokatry ny fihinanana rano maloto izay ka izay no mahatonga an'ireo vahoaka manao antsoavo amin'ireo tompon'andraikitra rehetra isan-tsokajiny any an-toerana any mba hamahana an'ity olan'ny rano any mandry tsara ity. Tany Bealanana indray rongony iray tonna sy 750 kg saika haparitaka sarony zandary tao Antananarivo ary nodorana tamin'ny andro natratrarana azy hatrany. Poizina ho an'ireo ankizy tsy ampy taona sy ireo tanora ary mitarika azy ireo amin'ny asa ratsy manakorotana fiarahamonina mangalatra sy manao habibina ao Madagasikara ny fiparitahan'ny rongony. Lasibatra izany ny distrikany Ambanja sy ny faritra manodidina azy araky ny efa hita hatrany. Tsy mitazam-potsy sy ny manoloana izany ny fitondram-panjakana fa indrindra ny zandarmaria am-pirenena izay tariny CB Beneko ao amin'ny distrikany Bealanana izay manao ny asany manetsika sy manomana paikady mahomby ho an'ireo miaramila ambany fifehezany amin'ny famongorana sy fanajanonana ny fiparitahan'ny rongony. Rongony milanja ray tonna sy 470 kg tao anatin'ny gony misa 200 avy tao Analabe distrikany Ambanja efa vonina haparitaka amin'ny distrika sy faritra maro ao Madagasikara no sarony zandary tao Antananarivo distrikany Bealanana.
nodorana avy hatrany ireo rongony ireo tamin'iny 9 septambra 2024 teo anatrehany manam-pahefana sy ny mpitandro ny filaminana rehetra tany an-toerana izany rehetra izany. Midika izany fa tsy miraviravin-tanana ny mpitandro ny filaminana izay manao aintso zavatra amin'ny famongorana hatramin'ny fakany itony karazana tambazotra na fivarotana sy fidorohana rongony itony. Andao amin'izay ho resantsika ny trangan-javatra izay niseho teny Ankatso tamin'iny andron'ny omaly alina iny. Raha tsy hivina ny tantara dia misy tovolahy iray fantatra amin'ny anarana hoe Chaine izay maty voatsanto-kantsy tao amin'ny fast food Ankatso 2 tamin'iny andron'ny omaly alina iny izay maty tamin'ny 10 ora maraina teo moa izany na efa noezahana nentina tany amin'ny mpitsabo aza izany Chaine izany izay tovolahy zanakiny mandry tsara. Araky ny voalazana natry maso dia nisy disadisa izay teo amin'ny Chaine sy ny tovolahy iray izay niara-namonjy fety tamin'izy ireo tao amin'ny fast food tao izay samy zanakiny mandry tsara moa izy ireo tao anatin'izay disadisa izay. Raikitra ny fifamaliana ka nanomboka teo tsy nafetena ny anankiray ka niafara amin'izay tsindronantsy izay. Ity tovolahy ity no voalaza ho tompon'antoka tamin'ny famonoana any Chaine tao amin'ny fast food Ankatso D tamin'ny alina lasa teo iny. Samy zanaky mandry tsara moa izy ireo araky ny voalaza izay. Nilaza ireo mpianatra fa nitolobatana any amin'ny mpitandro filaminana izy ka ho taterina eto ihany ny fivoarana ity toe-draharaha izay mafana any Ankatso 2 ity amin'izao fotoana izao satria nahafatesan'olona. Hanatra ry tanora ry zandry tony tsara ny fo ary aza manaika ho rebrebeny sasany ao anatin'izay hoe fahatanorana ka manao tsy fanao izay. Araho antsakany sy andavany foana ny anatry ny ray aman-dreny ary tadidio hatrany ny tanjona izay nandefasan'ny ray aman-dreny anao any an-tany lavitra tia andeha hianatra nandefasan'ny ray aman-dreny anao any an-taninarivo any nefa dia fatiolona sy gadra no hiafarana rehefa tsy mahay miaina izany. Ka aza manaiky hoentiny namana amin'ny zavatra tsy tokony haleha fa ny mahasoa aloha vao mahafinaritra ary fadio sy tandremo hatrany ny fidorohana ny zava-mahadomelina isan-karazany fa ny tsy fahavezan-tena izay dia mahatonga ireo tanora amin'izao fotoana izao lasa mivarina-kady ka lasa manao foana tahaka an'izao. Ry ray aman-dreny araho maso tsara foana ny zaza na dia lavitra aza ary torohevitra isan'andro foana ireo zanakanareo ireo fa tsy sanatria akory alefalefa any an-toeran-kafany nefa tsy misy fanaraha maso akory ka lasa manao tsy fanao. Izay no masaka azona rosy tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay efa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.